manolotra ny arahaba tompoko tsy ho drivotra maina sady mangatsika no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Etsekilan'izay dia saika hifankahita amin'ny zavona trany aloha isika atao anatin'ny 3 andro manaraka, indrindra moa ho an'ny afovoantany, ny ilany andrefana ary ny tapany atsimony Madagasikara. Ahitana fidinany ihany koa ny maripana ambany indrindra any amin'ireo toerana ireo. Ao anatin'izany indrindra no ampatsahivana ny rehetra, indrindra moa ny mpampiasa ny lalam-pirenena mba hitandrina fatratra rehefa matevina izay zavona izay, satria mety akaiky kokoa ny fahitana ka mety hitera-doza. Andao ijerena amin'ny antsipliana ary mivinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahona mety arahana orana malefaka indraindray aty amin'ny manodidina ny Sambava, Antalahy ary ny tapany avaratra ny faritra Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko kosa ny aty amin'ny tapany avaratra mihazo any aloatra Mangoro ary ny faritra Atsinanana. Ny faritra sisa rehetra moa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny, aoriany ny zavona na zavitany vao maraina. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia saika ho maina aloha manerana ny nosy mihitsy, fa mety andrahona arahana orana malefaka indraindray morotsiraka ny faritra Analanjorofo sy Sava. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rahampitso izao dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany. Maripana ambony indrindra kosa dia manodidina eo amin'ny 12 na 13 degré. Ananika hatrany amin'ny 30 degré moa ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Boeny, Sofia ary Diana. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 13 degré mihitsy aza moa izay any amin'ny manodidina ny Mampikony sy Port Berger. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny sabotsy kosa indray dia mety andrahona arahana orana malefaka indraindray aty amin'ny morotsiraka ny faritra Analanjorofo. Ny faritra sisa rehetra moa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Araka nefa natsidika teny am-piandohana moa dia mahazo vahana trany ny zavona indrindra vao maraina ho an'ny afovoantany, ny ilany andrefana ary ny tapany atsimony Madagasikara. Raha ny vinany maripana ny sabotsy dia tafiakatra hatramin'ny 13 degré maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Nosy-Be. Eo amin'ny 7 degré kosa maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany, mety ho tafidina hatramin'ny 4 degré mihitsy aza moa izay any Avakinankaratra. Ny eto amin'ny afovoantany kosa dia eo amin'ny 13 na 14 degré eo ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alahady ary izay dia saika mijanona ho maina trany aloha ny ankabeazan'ny faritra maro eto Madagasikara, fa mety hisy tandrifindrahona andalo ihany indraindray aty amin'ny manodidina ny Sambirano, torak'izay ihany koa ny morotsiraka ny faritra Analanjorofo. Raha ny vinany maripana ho amin'ny alahady izao dia tsy dia misy fiovana firy aloha raha noharina ny sabotsy, fa manodidina amin'ny 13 degré hatrany aty amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Nosy-Be. 10 ka hatramin'ny 10 degré kosa ho amin'ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany, mety ananika hatramin'ny 14 na 15 degré ny maripana ambony indrindra. Morotsiraka Atsinanana moa dia eo anelanelan'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré, manodidina amin'ny 15 ka hatramin'ny 20 degré kosa izany any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.